ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Ry malala mangataka mba ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka ny anambinana ny fanahinao ihany. Dia faly indray izay ny manonona ny fidiran'i Jesoa Kristy sy manolotra ny firarian-tsoanao sy ny ankonanao izay manaraka semena azo onjam-peo ny radio vaovao Mahasoa izao ry havana. Hivavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famiraponao ny fitahianao anay tsirairay avy izao ka mbola ahafahanay indray miara-miombona sy mifampitantana amin'ny alalan'izao fandaharana ampahalalao azy lalana tokony alehako izao. Mangataka izay mamindrafo aminay ary mamelana eloka efa tsy misy tanteraka izay na dia iray aza fa efa samy nanota, efa samy nania, efa samy nanao ny tsy sitraka fa nandà kosa ny sitraponao. Dia misy mananteny izay fa ianao Jesoa Kristy ny asa nantanteraka ny asanao famelana ny eloka sy fanasana anay adio tamin'ny alalan'ny ranao izay nilatsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Ary ankehitriny mangataka izay ny Fanahinao Masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy hitarika anay ahafahanay mandinika sy mianatra ary miaina araka ny teninao. Ahafantaranay tokoa izay lalana tokony alehanay amin'ny alalan'ny fitarihan'ny Fanahinao Masina. Dia angatahanay izany mivavaka izany amin'ny anaranao Jesoa Kristy. Amen. Tamin'ny teo aloha dia niresaka isika mikasika ny nanambaran'i Jesoa Kristy ny finoan'ireo olona izay nanantona azy ka nitondra marary nositranina, na ny olona izay nositraniny mivantana na ny olona izay nositraniny tsy mivantana fa ny teny fotsiny izy dia sitrana irenika ny ilazany fa lehibe ny finoan'ireny olona ireny. Tamin'izany fotoan'izany manko Jesoa Kristy dia niaraka mivantana, nitarika mivantana, ny fanatry tava mivantana tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo olona marobe nivoaka izay nanaraka azy. Fa androany isika dia hijery indray hoe rehefa nilasa Jesoa Kristy ahoana indray ny fandehan'ny fomba fiasan'ny asan'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao teo anatrehan'ny fiangonana, teo anatrehan'ny mpanompony. Ka andeha jerentsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny faha-raika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy. Raha mbola nijery ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany akanjo fotsy izy nanao hoe: ery lehilahy Galileana, nahoana no mijanona eto mijery lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy nakarina ho any an-danitra. Ray masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Araka izany dia izao, rehefa nakarina ho any an-danitra Jesoa Kristy ka tsy hitan'ny mpianatra intsony, tsy nisy nahita maso azy intsony, dia ny fanahy masina indray no mitarika, mibaiko ary miasa ao anatin'ny mpanompony. Izay no nambaran'i Jesoa Kristy amin'ny andiny fahavalo hoe: fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. Izany hoe raha mbola teo Jesoa Kristy dia Jesoa Kristy mivantana no mitarika, ny baiko, nanome ny toromarika rehetra sy naniraka
ary Jesosy Kristy mihitsy no niasa. Fa manomboka eto zany, eto amin'ity voalaza ny ten'Andriamanitra ity nakarina ho any an-danitra Jesosy Kristy dia izao ny fanahy masina indray no miasa. Araka ny fantatritsika raha mahafantatra dia izao ny kristianina rehetra dia mino fa ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina dia Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra Jehovah, Andriamanitra ilay izy hatr'izay ary ho mandrakizay ka tsy misy afa-tsy izy, fa Andriamanitra ihany koa izay Jesosy Kristy dia Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra ary izy dia tao amin'Andriamanitra ary izy nahariana izao tontolo izao ary ny teny dia tonga nofo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Andriamanitra. Fa etsendan'izany ihany koa ny fanahy masina, ny fanahin'Andriamanitra izay nalefany ihany koa rehefa niakatra Jesosy Kristy, Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina anankiray fa manana fomba fiasa anankitelo amin'ny alalan'izay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay. Ka manomboka eto dia ny fanahy masina no miasa mitarika ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, mitarika ny mpianatra Jesosy Kristy, mitarika ny kristianina. Ary mazava tsara fa raha ny Jaona toko fa 2:20 dia izao no tena Jesosy Kristy raiso ny fanahy masina, ny fanahy masina no solon-toerana Jesosy Kristy. Mandra-piveriny Jesosy Kristy avy eny amin'ny rahona lanitra zany, izay ho hita tahaka ny akarany mankany an-danitra iny no ahitana azy midina avy any, dia ny fanahy masina indray no miasa ary mila finoana ihany koa zany tahaka ny tamin'ny andro Jesosy Kristy dia tena nilaina ny finoana, dia mbola tena vao maika mila mampitombo finoana kokoa, mila mino bebe mihoatra lavitra noho ny tamin'i Jesosy Kristy teo satria Jesosy Kristy teo mbola hita maso fa amin'izao Jesosy Kristy tsy hita maso intsony fa amin'ny alalan'ny fiasan'io fanahy masina io no ahitavana an'Andriamanitra sy ahitana an'i Jesosy Kristy amin'ny finoana. Ka ny olona rehetra zany manomboka eto izay mahatsapa ny tenany, izay mihevitra ny tenany fa mpanompon'Andriamanitra sy kristiana dia izao tsy maintsy mino ny fisian'io fanahy masina io ary tsy maintsy manaiky ny fitarihan'io fanahy masina io. Ary raha jerena ny voalazany amin'ny Galatiana dia mazava tsara hoe raha tarihin'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Ary voalaza lava be moa zany ny voalaza amin'ny Galatiana toko 5 hoe efa averimberina foana hoe ny vokatry ny fanahy, maromaro ny voalazany eo. Ary ny olona izay tarihin'ny fanahy dia izao tsy mahatanteraka ny filahan'ny nofo fa mandeha araka ny fanahy. Ary mazava tsara ny voalazan'io Galatiana hoe mifanohitra ny nofo sy ny fanahy. Ka eto zany dia izao ny olona izay tarihin'ny fanahy masina dia tsy maintsy manohitra ny sitrapon'ny nofony. Izany hoe manomboka eto zany reto apôstôly reto dia izao ny fanahy masina no mitarika azy. Manomboka eto isika dia ny fanahy masina no mitarika antsika, ka tsy izay tiantsika ho atao no atao fa izay tian'ny fanahy masina ho atao no atao mba ho fijoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy. Raha ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy Kristy araka izay andrahany eto hoe ho vavolombeloko eran'ny Jodisy sy Samaria ary amin'ny Jerosalema sy eran'ny Jodisy sy Samaria hatrany amin'ny faran'ny tany ianareo dia izao maromaro ny fomba anehoana izany fijoroana vavolombelona izany. Ny tena mazava be voalohany indrindra dia izao le fandehanana makeny amin'ny sehatra mihitsy, mitory ny filazantsara, mitory izay asa nataon'i Jesosy Kristy sy mitory ny zavatra izay niainan'ireo apôstôly ireo niaraka tamin'i Jesosy Kristy ka hanambarana ny maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, ny mahazanak'Andriamanitra azy, ny mpamonjy izao tontolo izao azy. Ary ny tantara rehetra izay niainany hatrany amin'ny fahaterahany, ny asa sy ny fanasitranana sy ny fahagagana maro izay nataony, ny nijaliany sy ny nahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty ka hatramin'izao ny akarany ho any an-danitra izao. Izay zany anankiray le tena fisehoana sehatra mivantana amin'ny
fitoriana filazantsara mba ho fijoroana vavolombelona, zay zany. Raha ny amin'izao fotoana izao zany hoe anisan'ny hoe fijoroana vavolombelona sy fanatanterahana ny baikon'i Jesoa Kristy izay tarehy fanahy masina, ohatra ny fiakarana eo ambonin'ny pilipitra dia ianao mandray anjara mitory ny tenin'Andriamanitra, na ianao makeny akalamanjana mandray anjara mitory ny tenin'Andriamanitra, na ianao mandray anjara mivantana amin'ny asa soa maro isan-karazany eny amin'ny sehatra maro isan-karazany zay hitan'ny olona rehetra hoe io ianao fa mandray anjara mivantana amin'izany. Zany rehetra zany anefa matetika de tena mila fanomezam-pahasoavana manokana, ary tsy ny olona rehetra no afaka manatanteraka izany, fa efa nambaran'i Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny apôstôly izay nanoratra ny epistily hoe zarazarainao samy hafa, any amin'ny Korinthiana, zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny asa de iray ihany ny tompo, zay tompon'ny asa fa samy manana ny anjara fanomezam-pahasoavana ho azy ny olona tsirairay avy, ka tsy voatery ny olona tsirairay avy hoe andeha hitory teny mivantana eo ambonin'ny pilipitra na eny amin'ny sehatra maro samy hafa zay ahafahana manatanteraka izany, fa ny tena hanehoana ihany koa fa mpanompon'Andriamanitra sy zanak'Andriamanitra. Tarehin'ny fanahy masina ny olona dia zao ny fomba fiainany andavanandro, ny fomba fiainany andavanandro. Zay zany anisan'ny anankiray hamantarana ny olona hoe manana ny fanahy masina, nandray ny fanahy masina, nomena ny fanahy masina, ary manana hery avy amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Andeha jerena indray ny voalaza amin'ny Galatiana toko 5, manomboka amin'ny 9:12 mivakitsika. Galatiana toko 5 manomboka amin'ny 9:12. Fa hoy izao: mandehana araka ny fanahy de tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Ka ny fanahy izay lazainy eto ity de zao mandeha araka ny fanahy masina, mandeha araka ny fanahy masina. Ilay fanahy masina zay nomeny Jesoa Kristy hoe raiso ny fanahy masina no andehanana. Ilay fanahy masina zay nomeny Jesoa Kristy hoe ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina zany mandeha araka ny hery zay omeny ny fanahy masina antsika iny isika, de tsy mahatateraka ny filan'ny nofo. Amin'izao fotoana izao manko ny zava-misy de zao zay ataon'ny olona rehetra matetika amin'ny ankapobeny de hanehoany foana ny filan'ny nofo, ny filan'ny nofo. Ny filan'ny nofo zany hoe zay zavatra ilain'ny olona ara-nofo, zay zavatra ilainy amin'ny maro-nofo, fanehoana ny fitiavan-tena, fanehoana ny fameloma-tena, fanehoana ny fitadiavana, zay zavatra ilain'ny tenany manokana, ary fanehoana ny fahafinaretan'ny tenany manokana. Zany matetika tena mivohitra eo amin'ny fiainan'ny olona. Ka ny olona nefa izay manana ny fanahy masina, zay nandray ilay fanahy masina nomeny Jesoa Kristy, de manohitra izany ary mifanohitra amin'izany no fiainany. Araka ny jereo tsara eo amin'ny 7:12 indray, tsika matetika mijery an'ity Galatiana ity satria resaka fanahy masina zao no resahana, de milaza tsara izy hoe fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ny sitrapon'ny nofo sy ny filan'ny nofo de zao manohitra tanteraka ny fanahy, ary ny tena toeriny de ny fanahy masina, satria ny fanahy masina mitarika antsika hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Nahoana moa no lazaina hoe fanahy masina? Satria anankiroa ny fanahy miasa, na ny fanahy masina na ny fanahin'izao tontolo izao, ny fanahy maha olona fotsiny ihany na ny fanahy ratsy. Zay zany ny zava-misy. Ka ny lazaina fa fanahy tokony hitarika antsika de ilay fanahy zay nomeny Jesoa Kristy satria ny lazaina tany voalohany hoe rehefa lasa izy rehefa lasa Jesoa Kristy de ny fanahy masina indray no nalefany, ary io fanahy masina io no miasa mitarika antsika, ka manohitra ny asan'ny nofo io fanahy masina io. Ka ny olona izay mijoro vavolombelona zany tsy voatery ilay hoe miakatra eo ambony alitara na makery atsihatra ery na makery akalamanjana ery de mitory ny tenin'Andriamanitra mivantana. Tena ilainy zany ary tena asan'Andriamanitra zany, fa tsy izay ihany natao hoe mijoro vavolombelona, fa ny olona izay mahasahy sy mahavita
maneho fa ny nofo de tsinotsinona fa ny fanahy no mitarika, ka zay tarihan'ny fanahy no iainana sy tanterahana. Manohitra ny filan'ny nofo, manohitra ny zavatra eo amin'izao tontolo izao fotsiny, izay mandalo sy mielona ary zava-poana ka tsy mitondra makany amin'ny fiainana mandrakizay. Manohitra izany ny olona zay manana ny fanahy masina amin'ny fomba fiainany andavanandro rehetra, ary mifanohitra izy roa mba tsy azo anareo manao zay zavatra tianareo. Ny olona zay tarihan'ny fanahy masina, manana ny fanahy masina zay nomen'Andriamanitra ka nandray izany, tsy afaka manao zay zavatra tiany, tsy afaka manao zay zavatra tiany, fa zay tian'ny Tompo, zay tian'i Jesosy Kristy, zay tian'Andriamanitra ka hitarihiny fanahy masina azy no tanterahany. Zany ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy tohizako intsony fa nareo efa mahafantatra azy hoe inona moa zany asan'ny nofo izany. Tsy tohizako intsony leo amin'ny andininy fa 7 amin'ity Galatiana 5 ity. Fa ireny rehetra rehetra ireny de misakana antsika tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha ho avy Jesosy Kristy tahaka ny nahitana azy niakatra ao any an-danitra, nahitana azy midina avy any an-danitra indray, ho avy ny fitsarana. Ka rehefa ho avy ny fitsarana de zao, ny olona rehetra zay nanaiky no tarihan'io fanahy masina io manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ka nanaiky ny tarihan'io fanahy masin'Andriamanitra io, de izay no andova sy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny olona zay tsy nanaiky raha ny fitarihan'io fanahy masina io fa nanatanteraka ny sitrapon'ny nofony sy ny filan'ny nofony, de tsy afaka hiditra velively eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe anisan'ny asan'ny fanahy masina, nandrahan'i Jesosy Kristy ny fanahy masina ho amintsika zany de zao nitarika antsika ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka ny resantsika androany zany de zao, fomba anankiroa no afaka hanehoan'ny olona anankiray fa izy de nandray ilay fanahy masin'Andriamanitra izay nomena namparantaran'i Jesosy Kristy fa omena izay rehetra mino azy. De na le olona manao tahaka ny nataon'i Petera sy ry Jaona sy ny apôstôly maro samihafa, tahaka ny nataon'ny olona zay manana fanomezam-pahasoavana manokana amin'ny fanambarana sy ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny ten'Andriamanitra amin'ny sehatra maro isan-karazany zay natao anatanterahana izany, na maneho ny fanahy masina zay ao anatiny amin'ny alalan'ny fiainany andavanandro, amin'ny asa ataony andavanandro. Fa izany rehetrarehetra izany de zao, sady mitarika azy ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany no mitarika sy mampiditra ny hafa ihany koa ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hanehoana fa ny olona de miaina araka ny fanahy masina, mandeha araka ny fanahy masina de zao voajerena fotsiny ny zavatra zay ataony eo amin'ny fiainana andavanandro de mazava tsara fa misy fanahy masina no mitarika azy. Ohatra fotsiny, raha misy olona anankiroa miady, mifanohitra ny, aloha tsy atao hoe miady fa atao hoe manana hevitra mifanohitra, de izao tsy maintsy zavatra hitranga. Raha ohatra ka tsy mitovy ireo olona ireo fa ny anankiray manana ny fanahy masina, ny anankiray tsy manana ny fanahy masina, ny anankiray mandeha araka ny fanahy fa ny anankiray mandeha araka ny filan'ny nofo, de izao tsy maintsy miavaka foana ny zavatra misy. Lay olona zay mandeha araka ny fanahy masina zay nomen'i Jesosy Kristy azy tarihiny fanahy masina de tsy maintsy andefitra de na manana ny rariny izy na tsy manana ny rariny, na manana ny marina izy na marina tsy manana ny marina, mba hitsaran'ny ady sy ny fifandirana de tsy maintsy izy andefitra, de maneho an'izany fandeferana zany amin'ny fanetretena izy manaiky. Fa le anankiray zay mandeha araka ny filan'ny nofony, tsy tarihan'ny fanahy masina de tsy maintsy hiteny hoe mbola aiza nefa nanaovako anao, ay ianao anaiky ihany, ohatrohatran'izany tsy maintsy zavatra hitranga. De zay no ahafantarana azy aloha zany voalohany indrindra hoe manana ny fandeferana, manana fanetretena, manana fitiavana ny olona zay tarihiny fanahy masin'Andriamanitra. Fa ny olona zay
tsy tarihiny fanahy masina fa mandeha araka amin'ny filany de zao manana ny fizaozaony sy ny firehariany le atao hoe mihebohebo sy mipoerapoera. Zany ny olona rehefa tsy tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Fa tsy misy olona tarihin'ny fanahy masin'Andriamanitra ka manao toetra tahaka an'izany hoe tia sehoseho sy mihebohebo, tia manandran-tena ary tia manao teny tsy mendrika sy teny tsy maontina amin'ny hafa zany. Fa tena maneho ny misy fanahy masin'Andriamanitra ao anatin'ny olona zay tarihin'ny fanahy masina raha sanatria ka misy tsy fito vihikevitra na misy fifandirana. Ary mazava tsara no voalaza any amin'ny ohabolana hoe be saina zay mahatsindry fo. Zay ny olona zay tena be saina de mahatsindry fo satria maneho ilay fanahy masina zay ao anatiny. Fa zay malaky tezitra de adala. Rehefa malaky tezitra ny olona de lasa mivoaka daholo ny faratsiana rehetra zay ao anatin'ny fony ao. Mampiseho ny fahadalany, mampiseho fa tsy misy fanahy masina ao anatiny ao. Fa ny fanahiny tontolo izao ary ny fanahin'ny devoly mihitsy aza no ao anatiny ka mahatonga azy mamoaka zay faratsiana rehetra avy ao anatin'ny fony. Noho izany ry havana de izao nomeny Jesosy Kristy ny fanahy masina mba hoentintsika mijoro vavolombelona. Omentsika vahana kokoa androany ny amindreo izay tsy voatery hiatsehatra amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fijoroana vavolombelona mivantana tahaka ny nataon'ny apôstôly ka tembiasan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro amin'izao fotoana izao. Fa ny tena resantsika androany de zao ny olona amin'ny ankapobeny, ny olona tsotra izay tena afaka maneho fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina azy amin'ny fiainany andavanandro, isanandro. Ohatra anankiray ny amin'ny hoe raha sendra sanatria misy tsy fito vihikevitra na misy hevitra tsy mitovy ny resantsika teo. Fa tsy izany ihany fa be dehibe. Raha vao mivoaka ao an-tranony fotsiny ny olona, atao hoe misy trano anankiroa mifanila, ny olona ao amin'ilay trano anankiray manana sy nandray ny fanahy masina, fa ny olona amin'ilay trano anankiray tsy manana, tsy nandray fanahy masina. Vao mivoaka avy eo amin'ny tranony fotsiny ireo olona ireo de fantatra miavaka raha tena mandinika isika. Jerena fotsiny ohatra zavatra raha mahita amin'izao fotoana izao zany, atao hoe tonga de ny an-dalambe ianao jereo ny fomba fitafin'ny olona amin'izao fotoana izao, fa tonga de fantatra hoe zany olona zany kosa mba olona manana fahatahorana an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, misy fanahy tsara, misy fanahy masina ao anatin'izany olona zany. Fa zany olona zany kosa tonga de hitanao mihitsy hoe le maha olombelona azy fotsiny no asehony ary tena ampideraina mihitsy aza mba tsy ilazana hoe amidy sy atao fampisehoana mihitsy aza ny maha olombelona. Anisan'ny ahafantarana zany hoe mijoro vavolombelona satria nomena ny fanahy masina ve zany olona zany sa tsy? Ampatsifina hoe zay ny tenenin'i Jesosy Kristy azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina ka ho vavolombeloko. Zany hoe ny olona zany raha misy fanahy masina ao anatiny nandray le fanahy masina de zao zay ataony indrindra de fijoroana vavolombelona. Ary anisan'ny anankiray miaintsika izao ao anatin'ny valana aretina. Manerana an'izao tontolo izao hiparitahan'izany valana aretina izany avokoa. Fa eo am-petrehana an'izany ihany koa de ahitana tsara mihitsy ny olona hoe karazana olona manahoana ity olona ity ary fanahy manahoana no ao anatiny. Fomba fiatrehana izany. Ny olona raha ohatra ka tena manana an'i Jesosy Kristy satria tarihan'ny fanahy masina de zao manana finoana ambony, manana fanantenana ary tena tanteraka amin'ny tenenin'i Jesosy Kristy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka izany. Raha lehibe ny finoanao tsy misy tokony hatahoranao. Za tsy miteny hoe raha lehibe ny finoanao de tsy tratran'ny aretina ianao de tsy ho faty ianao, fa ny olona tena niaraka mivantana tamin'i Jesosy Kristy arange niaritra ny fisedrana sy ny fitsapana maro samihafa ary na Jesosy Kristy ara niaritra fisedrana, niaritra fakapana. Fa ny zava-dehibe de izao
manana finoana lehibe ny olona zay manana fanahy masina, velona ao amin'ny tompo, maty eo amin'ny tompo, ka tsy tokony atahotra, tsy tokony hiferinaina amin'ny zavatra tsy tokony hiferontanaina, tsy tokony hiasa saina amin'ny zavatra tsy tokony hiasana saina, fa manana fitoniana ary asehony hita hoe olona manana fiadanam-po zany olona zany, manana fanahy masina ao anatiny, de na eo anatin'ny aretina aza raha misy olona roa milahatra eo ny olona anankiray manana fanahy masina manompo an'Andriamanitra, ny anankiray tsy manana fanahy masina tsy manompo an'Andriamanitra, tsy mitovy mihitsy ny fomba fiainan'ireo olon'ireo raha milahatra eo ka samy marary ireo olon'ireo. Afaka maneho ny fijoroana ho vavolombelona Jesosy Kristy foana ny olona zay manana fanahy masina, na ao anatin'ny aretina na ao anatin'ny sarotra indrindra aza. Hita taratra foana ny olona manana izany fanahy masina izany, ka manantena ny famonjena avy any an-danitra, avy amin'i Jesosy Kristy, satria ny famonjenantsika dia any an-danitra ary avy any no endrasantsika mpamonjy eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy. N'inona mitranga na mafy na mora ny fisiadrana sy ny fiainana lalovana, manana fanantenana foana ny olona mino an Jesosy Kristy ka nandray ny fanahy masina zay nomeny. Zay ny fandaharantsika androany, hivavaka isika. Isaoranay anao Jesosy amin'izany teninao, izany zay ianarana isan'andro. Ataovy tena mpiaino maka-toa zahay, ka afaka andinika sy handray izay rehetra tokony ho raisina, ka andehananay araka ny fanahy masina, ahafahanay manohitra ny nofo sy ny filan'ny nofo, ahafahanay mijoro ho vavolombelonao Jesosy Kristy amin'izay rehetra alehanay sy izay rehetra misy anay, amin'izay rehetra hiasanay. Ary ankehitriny mametraka ny fiainan'ny mpiaino tsirairay eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahinao masina izahay, ary tena ho hitan'ny olona rehetra hiavaka ny manompo anao sy ny tsy manompo anao, na ao anatin'ny sarotra indrindra aza, ary misy izahay fa hitondra anay hivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Dia manonona ny fiadananao ho an'ny mpiaino rehetra izay, dia ho anao ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Dia mametraka mandram-peo mandram-pitafa amintsika rehetra mpanaraka sy mpiaino ny onjam-peon'ny radio Voamasoa-Riavana ho aminareo rehetra ny fiadanana, amen. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.